Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Anjara ratsy. Tantara nosoratan'ny Ratsaonandrosoa Jean Flavien. Ireto avy no anome aina ny tantara. Iainany tantely, roa tsy fitiavana. Miaraka tamin'ny fahendrena raha herinambinina, Nalzao ary Fetra Sarobidy. Nandray voasy nandrindra lafiny teknika Fanamby Nanatontosa Angolapity. Anjara ratsy. Andro fahaefatra. Tsiritsiry sy mitako ritsika daholo amin'ny mpiara-miasa amiko mahita miaraka mitotra. Andeha ao amin'ny Bertrand moa zany zaiko. Sasany aza moa mihitsy. Oui. Ainareo. Ao mandrosoa e. Manahoana Ramsey? Hitsikiny fotsiny aho. Mifandrafandra te ampitandrina tsy hanao resaka favo. Manahoana tompoko? Ainao le vadiny Sandi malaza be. Malaza ohatrany ahoana moa tompoko azafady? Aleo angamba izay iverina raha resaka ohatran'izany ny antsoinao anay tompoko. Watsay. Iverina ahoana indray moa nareo e. Angaha efa nahita vola? Na izany aza iresaka an'izay vola izay no ny fanarana hitondrako azy aty fa tsy. Mba hatsotra ny resaka dia tonga dia hovataniko ny zavatra ho teneniko. Tsy hoe manararoatra amin'ny fahavoazanareo aho fa ny asa soa rehetra moa misy tambony daholo. Marina izany tompoko. Ka lazao ary izay tambiny ilainao fa ezahana eo meny. Vola tsy toko tsy forohana ny angatahanareo amiko e. Vonina ame an'izany nefa raha manao taratasy sika fa anefa tsikelikely azy io sandy mandritra ny fotoana esany eto. Tsy misy fandrika ve izany zavatra lazainao izany? Aleo aloha izy anazava fa zatapahanao e. Andainga kosa aloha raha hiteny hoe hiditra faty antoka amin'ny fifanarahantsika eto e. Alaivo sary an-tsaina hoe nindram-bola amin'ny banky nareo izao. Dia ohatrinona sy navy izany ny zazana nindrasanao amin'izany ka? Efa azonao an-tsaina ihany gambo izany ka. Tovitovy an'ilay tamin'ny voalohany ihany mantsy. Fa ahay moa ka taty aminao no nahazony an'iny vola iny. Voalazanao sa neverinao fa tonga ho azy tao aminareo kosa ve sanatria? Resaka efa lasa izany fa izay antony ahatongavana eto aminao no resana raha toa ka mety azafady. Zao ary soratako izao ankehitriny izao ny saiko fanampy ny vola efa nomeko ny vadinao raha manaiky ny fangatahako nareo. Ay koa ve ka efa nahazo ampahany tamin'ilay vola izy? Fa tsy nilazainy ianao izany raha azoko tsara. Anay manokana ny amin'izany fa azay tarina be azafady Ramsey lasa ohatra mila vaniny be izany mantsy ianao fa tsy haiko hoe maninona. Mila vaniny ahoana moa fa tsy azoko. Tianao indray nga moa ny hijanona anay maharitra eto ka. Zareo fa efa mitakorinsika manao fimezana antsika daholo ty olona ty resaka rehetra mandalo ty. Tsotra mifapetraka ortovolahy. Ankoatra ny fanilihana tsikelikely ny volako dia manao sy ny taratasy fifanekena koa ianao. Izany hoe omenao hiaraka amiko amin'izay fotoana ilako azy ny vadinao. Inona tsara hoe Ramsey azafady? Izany e. Manao an'io taratasy io tsika. Amin'izay ianao tsy afaka mitoriana manao zavatra fanelingelina anay. Dia tena mimy ve ianao hoe anaiky an'izany ana ny vatiko? Tiako fantatra ao anefa fa tsy olona sy ny zavatra rehetra no azonao vidiana amin'ny volanao. Io izy anontaniako inona moa ny olana. Tsy raisy ny voninahitra lehibe ho azy ary ve izany? Ny varotan'izay amidiny amiko amina million ohatra izany. Efa sango mihoatra ny loko izany ataonao izany ka tsy azoko. Andao andeha ritolotra fa tsy hitady loseto tsy hanandrariny amin'ny fomisendoatra ohatran'izao mihitsy ianao tsinona. Ohatra fa misina ka inona daholo ary ny dikan'izao savorivory izao e. Eto mivoaka mihitsy ny alika kelinao fa makaleo amin'ny mahita azy ry sandy e.
mialohan'ny antsandatsahako raha eto masinao eto. Alika fa manana ny ambopony ty e. Mandehana aloha fa hitantsika hoe tena manana an'izany tokoa ve lasa tsy e. Aleo ny tantara no hitsara. Maninona nefa raha entindry voaka ny vadindry hoe ka efa zany ge io ataoko io fizy mihitsy ny tsy mety ataoko ahoana ary. zao ve dia mba fomba ve zao a manakirotana ty anatin'ny biraoan'olona ty ohatra sauvage tsy malala zay dia mangina amin'izay ndrika. Tsy miandry amin'ny manaraka izany fa hanapirofo aminao ny amboka. Zao dia zao ihany koa dia andao arefa ianao koa ty dia ohatra ny tsy azo tenenina mihitsy ka. Allo, andefa sécurité raha hoe azafady jerenge efa mitsangana daholo mpiara-miasa rehetra ny makasary moa ho aparitaka any amin'ny tambajotra serasera zao tsy lazaina tsony andeha tokoa ka nefa tady io fa mbola ifabitaditsika ary asoro ny tananao fa tsy olon-dratsy akory ka sarisarianao ohatr'izao e. Vadiko io ndrina zaka sarotana fa efa andeha voaka izay. Hitaka any le tsy lahy fa misy inona lesiny dia lasa misotro hatramin'ny olona mivaditoaka. Inagony ataony lahy ty izy ny ty antany lahy aty satria efa fantatry ny olona hoe manana ny zavaty zamo hoe lahy hoe lahy ve zany mba namako diso angamo zany ka skoatrandralahako mihitsy azy lahy nefa laza tsikaritra hoe faly amin'ny fahavozako. Inona ndray koa zao zany mahatonga ny laniteny an'izany ka zay no tsikaritra tamin'ny fotoana nyresantsika farany iny tamin'ny fotoana nyresahany lahy momba mivadiko. tena diso kosa le tsy alara izany izy zany marina amin'laka mba miresaka ny zavatra mety tsy azon'ny lahatsaina fotsiny sitrany hoe tsy ho tampoka amin'ny lara sanatria tokoa ka finina aloha mahatonga ny lahy misotro tokoatran'izao e. Misy zavatra niseho angasa misotro ale tsy faly tsy mety mama lahy ohatry nefa tena mamiko lay kosa zaniko tena tsy mbola hitako nataony lahy nefa ny ohatr'izao ry tolotra tena marina le tsy mivadiko ataovy sérieux koa lesy raha mba fantatra lahy tokoa mantsy hoe na zaza efa mba taniko tsy fa marina andro any fotsiny efa ela mihitsy ngamba lide finina aloha mahatonga lahy miteny an'izany anefa foana lomoka fampiresaka fotsiny misy le patron dia tsy kahatry hoe misy zavatra fahavalidea nefa saika amin'ny vatany le ry mihitsy andraso aloha fa taiza aloha ry zareo no hitan'ny lany fampiresaka any ambiraoany ty ohatry fa inona moa zany nataon'ny lisan'ny tany amin'ny biraoany ka satria mila volam-piamina miliona ny fitsapoana ny nofy letsy tena ndresy lahatra ho any izy tena hoe nresaka tamin'ny patron io fa nanaiky anome an'le vola ve zany aloha le patron-any ka isy nanaiky fa vadiko nasainy antoko olona lofiny sofy rafirainy vo mena an'izany vola izany ataovy sérieux kosa lesy le izy mihitsy ve no niteny an'izany ka dray efa izaniko samy manao taratasy mihitsy hoe manome alalana azy anao an'izay tiano amin'ny vadiko dia ahoana ary ny eritreritra lahy amin'izany inona ny lazainy lahy rehefa nahenao an'izany lahy ka tsy manatazava maranitra teo akaiky teo araty izany efa matiko iny letsy tandremy ihany fa nitendrim-po tsy mba namana letsy dralahy eo amin'ny toerako eny ka raha izay ve nefa ny lala tokana velona ny zanakelahy isy afidiny ianao an'izany taratasy izany ve lasa amelan'ny nofy ho faty
Ay, tonga ianao. Tsy miteny tsony volana izy fa nangariany dia iny lasa nirito any amin'ny hevitra ilany ihany izy. Na ny zazakely saiko jereny tato sa tsy nahatazona azy hijanona eto akory. Aleo arahana any iny. Tsy maintsy mandady rary ny tsino ny lahy rehefa kely karama. Efa fantatrao ve izany hoe izay ny antony niantson'ny patron-anao ahatany? Fa raha fantatro dia maninona? Izay ve nanome rariny anao an'ireny fihetsika ireny? Ay, ka inona moa no natenenao ho fihetsika ao am-pandrenesana olona samy teny andreny e? Zaranao aza voafehako tsy kasika azy ny tanako. Ka tsy efa izay fotsiny koa nga moa no nandrasana e. Ny amotom-pitehanao azy tsisy antra tao. Reharehanao ery mihitsy ngizy izany e. Fa tokony hoe ianao ve no ireharehako? Izay za tokoa moa ve? Iza mba resiko amin'ny lafininona na amin'ny lafininona? Tsy raharahako izay ampomponao diso toerana any e. Fa inona izany izao no atao? Aiza ny amorona an'io vola be ilaina amin'ny nofo io? Tena fanontaniana ve izany safanatsafana aloha e? Ka izay indrindra mantsy e. Hoe mahavelona antsika ve izany ny karamanao? Satria tsy mety handray hiasa intsony izy izao. Na efa ningavy sy nitalao taminy aza, tsy mety handray intsony izy. Tsy fantatro hoe. Tsy fantatro hoe inona ny atao. Fa tsy maintsy afara amin'ny fivarota-tena avy any efa izany aloha e. Fa raha tsy raisina hoe varotra fatakalo ohatra. Nefa moa na izany tokoa aza tsy hitako izay olana. Dia sahanao ve miteny amiko hoe tsy olana aminao ny anao zavatra ohatran'izany? Satria sainao mamorona ny tsy misy aka. Dia tena milamina ve ny sainao hoe taiza nahitako vola vetivety teo tamin'iny voalohany iny? Milamina ny sainao. Ka inona ary moa mbola ho teneniko teo indray nefa zaza nefa tsy nahitaka? Izay tsy tokony hitenenanao amin'ity indray mitoraka ity ka. Fony ohatra amin'ny mahazatra ny eritreretrao. Mila azonabosina mantsy manao sary-piaro ambady ohatr'izany. Saory sandy. Inona e? Mandehana ataovy izay asainy ataonao fa tsy maninona. Mino fa mbola afaka manambitamby azy ianao na izao aza. Satria zazakely ny fiheverana ho an'ilay olona e. Satria fantatro hoe sarobidy aminy ianao ka. Matoa hamoiza ny vola be ohatran'io. Ese. Resao izy dia eto aty izany taratasy izany sy ny avoko. Marary izany nefa sakaiko raha izay no havelona izany antsika. Ok, aleo fa hiantso azy rehefa avy eo. Fitiavako anao ny nanaovako andreny fa aoko fantatrao ry sandy. Mandehana tsereo ny sasakely fa andevoko asikaro ivelany ao aloha. Oay, efa voarehatra ao ny aho fa miandry anao androtsaka ny vary sisa. Fantatro tsy inona hoe efa akaiko tonga ianao dia efa nataoko voninao izany. Zaho avy resy lahatra hoe miaraka tokoa kay reto dia aty izany ny toerana fampiarahandry zareo. Tena manao aloha ilay sandy ka. Tsy fantatry iaby akory izany izao hoe entin'izy mitsamby mampibalady etỳ any ny fiara. Dia lasa chambre d'hôtel vita ho azy ihany koa. Jereny tena tsy rototra akory izy mamela an'ilay alay mandroronoroka ny tendany eo ny sigarany ihany ny foany am-pilaminana. Aleo hoe anatona kaikaiky iny hojereny izay hafaran'ity zavatra ity. Azom-bahoaka izay fa tsy manararoatra be eo fa sy. Ohatray, angalasa misy an'izany ireny moa e. Ataovy ampy anao izay efa omeko anao izay e. Ary velomy ny fiara dia ndao aty romotika. Mbola tsy afa-po ary sandy tsy mahafoy ianao Olana indray manko izany fa tsy aty aminaka. Voalaza anao. Fa ianao vahaolana mava azy. Ok izay sa tadiavinao anao inona ety akalamanjany ety e. Tsy azoko mihitsy koa ianao izany le ty e. Inona ny tsy takatry ny sainao amin'ilay zavatra lazaiko inona? Ary toa mifamaly very zareo izany e. Dia mitalao be amik'aly le raikalahy. Tsy nieritreritran'ny mba avenira aminao any tena marina e. Aventura mba natao fotsiny ireny. Noho ny fitalaonao moa izany. Noho ny fitalaonao hoe mba azo anahy.
tena hoe zany fotsiny ve? Nefa ianao na tena fiarahana haritra ely ose atenao falava be zany eno a izay fa namelona fiara ary aleo miala eto amin'izay fa sao dia hitandreo kanina zavatra ary dia atao ohatrany tsy nisy izao rehetra izao rehefa miverina eto izay mazava ay andehanareo angatsy fantatrao andeha rapitso izay serialin mampalahelo ianao Malagasy FM manan'olotra ho anao teo Anjara ratsy tantara nosoratany Ratsaonandrosoa Jean Flavien ireto avy no nanome aina ny tantara iaina tantely rotsy fiavana miaraka tamin'ny fahendrena raha herinambinina Nalzao ary Fetra Sarobidy nandray voasy nandrindra ny lafiny teknika Fanamby nanatontosa Angolapity Anjara ratsy mbola hitoy